Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Tsy avelan'i Jehovah ho mosarena ny fanahiny marina. Amen. Ivavaka isika. Manitry tena eto anatrehanao ray zanaka fanahy masina, midera ny falebiazanao sy ny fahatsaranao indray nomenao zao tombonandro vaovao izao. Manambara ny faharetanao sy ny famindramponao aminay, ka izany no hideranay ny anaranao masina ray malalo, ka ilazanay tokoa hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao nanatonana ianao, ray masina indrindro, mandrafo aminay mpamonjy, satria dia tsy mendrika ny anona ny anaranao amin'izao maraina izao. Diovy amin'ny ranao soa Jesosy, ary esoa izay rehetra tsy fahamarinana aty anatinay, ahitanay ny voninahitrao indray. Omeo anay tompo ilay mofinaina, sakafo mahavelona ho an'ny fanahinay. Maniry anao fantatra izahay, mangetaeta anao fantatra izahay, vokisoa teny soa mahafaly Jesosy, ampatanjaka ny tanana miravoravo sy ny lohalika malemy, ary dia omeo anay ny fanasitranana amin'ny alalan'ny teninao. Isandrato ny voninahitrao. Alleluia. Amen. Mbola mpitombony amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana ombam-piadanana. Avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina, miarahabantsika tsirairay avy, natratra izao anio izao indray. Ny teny izay hoentina ampahirizana antsika indray ry havana amin'ity maraina ity, dia ovakitsika ny filazantsarany Jesosy Kristy tompo, araka ny soratany Matteo. Matteo toko fahasivy, andininy fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Matthieu, chapitre 9, verset 9 à 13. Rehefa hita zany ry havana, dia vakiana ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe, ary noho ny niala teo Jesosy, dia nahita lehilahy atao hoe Matthieu, nipetraka teo ampamorin-ketra, ka hoy izy taminy, andeha anaraka ahy. Dia nitsangana Matthieu ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka ny hinana tao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamoretra maro tonga ny ara-nipetraka tamin'ny Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary ny fariseo, raha nahita izany, dia niteny tamin'ny mpianatra hoe, nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamoretra sy ny mpanota? Ary raha nahary izany Jesosy, dia nanao hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, fa ny marary. Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe, famindrampo ny sitrako, fa tsy fanatitra alatsadra, fa tsy tonga iantso ny marina aho, fa ny mpanota. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Zany teny rehtsika izany no mitaonantsika amin'ny loha hevitra lehibe amin'izao fampahirizana izao hoe, manatona n'ilay mpitsabo tsara indrindra. Vao avy nanasitrana lehilahy iray voan'ny paralysisa maty Jesosy tao Kapernaum alohan'izao tantara izao, ary dia nahagaga ny olona maro zany zava-nahagaga zany fanasitranana nataon'izany. Ka rehefa niala tao izy dia nandeha nanaraka ny moron-dranomasina, ary dia nandalo teo amin'ny famorin-ketra. Teo no nahitany any Matthieu, na hoe Levy, ary dia izany raharaha momba n'izany teny izany, izay nolazain'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo, ka antony nilazan'i Jesosy hoe tsy finaritra no mila mpanao fanafody, fa ny marary. Ka izany no ampahirizana antsika amin'izao anio izao. Tsy misy olombelona ry havana azo lazaina hoe ho finaritra izany ety ambany masoandro. Ny anjely masina any an-danitra no finaritra. Nefa toa tsy ireny no alehan'ny hevitry Jesosy eto amin'ny hoe finaritra. Misy mantsy mihevitra ny tena no finaritra, na dia tsy isan'ny anjely masina any an-danitra aza. Ka zany nahatonga an'i Jesosy naza tamin'ny fiangonana tany Laodikia indray andro hoe, hoy ianao, manan-karena sy efa niary fananana be aho, ka tsy manan-java-mahory,
kanto zao tsy fantatrao fa ianao ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Ny hevitra ny tena nofinaritra mantsy ny fiangonana tany Laodikea amin'izany. Taitra tokoa ny fariseo raha nandre ny tenin'i Jesosy hoe ho fitsarana no natongavako amin'izao tontolo izao mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Vaky ny heviny ka nilaza ny nahino hoe izahay koa va mba jamba? Raha jamba ianareo dia ho tsy nanan-kely fa ho Jesosy. Nefa ho ianareo ankehitriny hoe mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo. Eny, nanao ny tena ny ofinaritra koa zany izy. Satria efa fariseo e, satria efa mpanora-dalàna e, satria efa jiosy e, satria efa mahay lalàna e. Eny, ankehitriny koa mety misy koa milaza satria efa mpivavaka tsara, satria efa manatitra fanatitra dia finaritra ondo ka tsy mila mpanao fanafody, satria efa vita batisa, satria efa mpandray fanasany tompo, satria efa mpitoroteny mahay tsara, satria efa zanam-pifoazana, satria efa mahavita ny adidy ety seroa ka tsy mila mpanao fanafody. Efa finaritra hono e, satria nahita fianarana nga ka manam-pahalalana amin'ny teny soratra masina, satria efa manana fahalalana any Jesosy tsara kokoa nga ka dia izao efa finaritra hono e, dia tsy mila mpanao fanafody. Ka na inona raha ataotsika, na inona anarana iantsonantsika, raha mahatonga antsika tsy hahita ny kilematsika ka hevitra ny tenantsika ho finaritra, dia izao mamita tena isika. Tsy mila mpanao fanafody kanefa dia marary be izao. Ireto fariseo sy mpanora-dalàna manao ny tena ny ofinaritra, tsy mila mpanao fanafody, nefa jereo ange ny toe-panany manao tsinotsinona ny hafa. Nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miarakomana amin'ny mpamoretra sy ny mpanota? Marikoriko azy mantsy izany hoe mpamoretra sy mpanota izany. Ireny dia efa maimbo hitampenan'ny orona mihitsy angamba, fa izy kosa dia finaritra, olona marina ary masiny. Ny aretina mazana mahazo ny manao ny tena no finaritra dia ny afinaviny, ny firerianany, ny fieboebona. Tsy manan-kevitra afa-tsy ny hoe hitsikilo ny hafa, hanaratsy ny hafa, pilasitraka, mpanimba, tsy manam-pitiavana. Ary tafitoina raha mahita ny hafa manao mihoatra nono izy. Izany dia fototra ratsy mihinana ny toe-panahiny olombelona, eny fanadia ao amintsika kristianina. Izany mahatonga ny maro hiazoazo fotsiny ka diso famonjena. Raha finaritra ary izaho sy ianao, mila tsara ho anisan'ny mpitsabo e, fa azo mba mitaza-potsiny ka mitsikera ny hafa izay manatanteraka ny asa izay nanirahany Jesosy azy. Ary raha marary koa izaho sy ianao dia mila tsara mihitsy koa ho anisan'ny ho tsaboiny e, fa aza miazoazona fotsy izao fotsiny fandrao hitatra ny aretina. Ny fariseo sy ny namany manko no finaritra ka tsy mila mpanao fanafody ho iaho teo, fa i Matio sy ny namany kosa no marary, mila mpanao fanafody izy. Ny fariseo sy ny namany no milaza ny tena ny fahomarina, fa i Matio sy ny namany kosa no mpanota. Tena aretina tokoa ny vokatry ny ota ary avana malala, ary dia zavatra mitondra any amin'ny fahafatesana izany. Aretina manimba tokoa ny ota, sady manimba ny tena no manimba ny fanahy. Amin'izany dia miantra
amin'ny tena ny asany. Inona ny vokany? Abokana, aretina vokavoka, ary dia lany fosotra mihitsy ny tenantsika olombelona, ary dia ny hafarany dia mihasimba isan'andro. Nefa raha tsy miditra ny fahotana, tsy misy izany aretina izany. Dia tahaka an'izany koa ny fahasimban'ny fanahy, dia mihoatra lavitra noho izany. Tsy mahita fiadanana fa izao fentahotra sy ahiahy lalandava izao. Tsy mety afa-po, tsy mitsaha paniriana, ny tsy manana ampahorian'ny fanahiana, ny manana ampahorian'ny ahiahy, mangetaheta lalandava, simba ny lainga, asian'ny fitaka sy ny fanambakana, kikisany fiavonavonana sy ny firehareana, aripaky ny fitiavatena sy ny fanirian-dratsy, lemen'ny fieremana, ny tsy fitiavana, ny fankahalana, ny favetavetana sy ny faharatsiana rehetra izao ka efa manjary mivilambilana, saozanina, mikororosofahana, mila hitovy amin'ny biby aza, sy mba toy izany koa ny toe-panahin'ny olombelona. Aretina sarotra sitranina zany, tena sarotra sitranina zany ry havana, satria dia vokatry ny fahotana tokoa. Ka tsy misy azo lazaina ho mahantsa tahaka ny mpanota. Tena mahantsa ny mpanota, tratran'izany aretina izany. Marary izy, hatrany an-tampon-doka, hatrany am-paladia. Ary tena mila tokoa ry havana mpanao fanafody. Ny antsoin'i Jesosy ho mpanao fanafody dia ny tenany, mifanandrifindrindra amin'izay ilaitsika olombelona izany. Moa tsy faliriany imponina rehefa mandre fa mahazo dokotera. Velona ny fanontaniana hoe mba ho toy inona re zany dokoterantsika izany? Mahafinaritra tokoa ry havana malala raha ity mpanao fanafody iray ity. Dia Jesosy zany. Tsotra izy. Izay nataony tamin'ny Matio, tokony ho efa hitany tokoa i Jesosy. Efa nandre ny fampianarany, sy efa nahita ny asa mahagaga tany Kapernaoma angamba izy. Fantany tsara izay nampaharary ny fony, ka tsy nihambahamba izy. Ary hoy koa Jesosy taminy hoe manarahy. Malemy fanahy tokoa mantsy izao dokotera izao. Famindram-po izy no sitrako, fa tsy fanatitra alatsadra. Tsy mila zavatra izy amin'ny anasitranany, tsy makavidy mpanafody izy, fa famindram-po no anaovany izany. Ka natoy inona, ka na iza izay manatona azy, tsy mba horoahiny Tiany ny mpanota rehetra ry havana, tiany isika rehetra, satria dia fantany daholo nge ny aretintsika, ary samy tiany hositraniny avokoa isika. Tena mahay izy ry havana. Amin'ity aretina atao hoe fahotana ity, dia izy no tena spesialista lehibe indrindra, satria dia izy irery ihany no manasitrany. Fantatra ny fahaizana, manasitrana ny aretina nahazo ny tenan'ny olona. Tsy misy sitrana aho rehefa aretina izay hoentina eo aminy. Na tazo io, na maty ila io, na andro be io, na mona io, na marenina io, na jamba, na boka, ary na dia ny maty aza, hay ny atsangany. Ireny rehetra ireny dia nataony hampisehoany fahaizany manasitrana na areti-panahy koa ry havana malalo. Ary na areti-panahy inona, na areti-panahy inona, entina manatona azy, dia hay ny sitranina izany, fa manana famelan-keloka matsy i Jesosy. Fanafody tsara indrindra sy sarobidy indrindra, fa dia namboariny tamin'ny alalan'ny rano soa, tamin'ny ainy, novidiny tamin'ny fahafatesany. Izany nazahoanan'ilay fanafody. Ka dia manana hôpitaly tsara indrindra hitsabony marariny izy. Dia tsy iza izy io, fa dia ilay antsoiny hoe ziona mamy, ny fiangonany. Ary dia manana sakafo matanjaka indrindra izy hamelomany an'ireny mosareta ireny, dia ny teniny, ny sakramentany. Ary dia manana mpisabo maro mpiara-miasa aminy izy, dia ireo izay efa notsaboiny fahiny ka lasa natanjaka. Ary
dia niny koa fahefana hanitsaka ny menarana sy ny mainoka ary handresy ny heretako izay anana ny fahavalo. Ny fisaboana sy ny fanasitranana, ny fariseho nanao ny tenany ho finaritra, ho marina ka be lotika raha nahitany Jesosy ny osona eroa amin'ny marary sy ny mpanota. Ny mpanota kosa faly mahitany Jesosy mety miara-miosona sy mifanjevoanina, mety miara-mihinana amin'ny mpamoretra sy mpanota izy. Hafa mihitsy nge izany Jesosy izany ry havany. Ry zareo no sarotsarotiny tahaka na ry fariseo zany fa i Jesosy kosa tsy mampaninona azy izany. Tandremo anefa ry havana manaza, sanatria ny vava, tsy hoe ny korana sy ny hilalao amin'ny fahotany mpanota no antony hiantranoiny Jesosy sy ny hiampirarahany aminy, tsy ry havana tsy izany ary mbola toy izany koa mandrakandroany. Raha atao hoe sakaiza ny mpanota Jesosy dia tsy mba ny hanampy aisianao hanota no anatona ny aisianao ry mpanota namako, tsy izany, fa ny hoe hamonjy antsika. Tsy ny fahotako sy ny fahotanao no hoe tiany, fa izao ny tenako sy ny tenanao no tiany. Ary dia voalaza eto fa tsy tonga iantso ny marina izy fa ny mpanota, ary izany no nampiny lioka hoe mba hibebaka. Koa ny antony niarahany sakafo tamin'ny Matio sy ny mpanota namany ny antsaony, ny nampianony tao amin'ny tranon'ny Zakaiosy dia ny niresahany sy ny niresahany tamin'ilay vehivavy Samaritana, ny fampirarahany tamin'ilay vehivavy Kananita sy ny hafa koa dia ny mba hibebahany. Ka dia olona efa mangetaheta famonjena ireny, efa nahatsiaro marary sy nangiry firy mafy noho ny tsindro ny fahotana, olona efa nampahoriny ny fieritreretana, olona efa sasatry ny nanota ary efa nidanadana ny fony handray ny famojam-pon'Andriamanitra. Ireny dia nanaiky ny tenany ho marary ka mila mpanao fanafody tokoa. Ireny no nanaiky hampiseho ny aretiny, nanaiky ho tsaboiny. Izany no antony nanatonany azy, satria dokotera izy ho an'izay marary rehetra, mpamonjy izy ho an'ny mpanota rehetra, fahavalonota izy fa kosa sakaiza ny mpanota. Noho izany dia nolazainy tamin'izay efa notsaboiny hoe aza manota intsony fandraho anjoanao izay ratsiratsy kokoa noho ny teo. Ary sambatra izy ireny fa efa voavela eloka, efa tonga tena sakaizan'i Jesosy ary dia mandre tokoa ny hamamy ny fitiavany. Tsy misalasala intsony hampiatrano azy, ary dia faly tokoa hiara-misakafo aminy. Verina amin'izany ny fikorana masina. Dia Matio tsy nahasaraka azy intsony izy, fa dia nanaraka azy ho mpianatra mihitsy aza. Isan'ireo nilaza hoe hankany amin'iza moa zahay, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Tonga isan'ny mpitsabo koa i Matio, mpanoratra ny filazantsara voalohany izy, ary dia lasa mpitoroteny fantatra laza. Ry malalan'i Jesosy ry malalan'i Kristy izay ireny koa ho tsaboana ankehitriny tahaka samy marary eny isika, samy mpanoty, kasakasaky ny izay miambo ho finaritra ka tsy mila mpanao fanafody, lozan'izay mikiry amin'ny aretiny hoetiny fiavana vonana. Fa raha misy misentonoa ny fahotany raha misy matahotra ny fahatezeran'Andriamanitra, raha misy mangetaheta ny famonjena, dia ho tonga Jesosy ka tsy hitaredretra hanasitrana sy anao. Tsy tonga hiantso ny marina izy fa ny mpanota tahaka sy anao. Ko andao reny bebaka, andao ry anantonan'i Jesosy dia hovonjena isika
ary dia afaka ampiatrano azy tokoa, ary dia afaka manompo azy amin'ny fiadanana sy amin'ny famasinana. Azy irery ny voninahitra atsika fanasitranana amin'ny tian'io ty. Halleluia. Amen. Ivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, sambatra manana anao, ilay dokotera tsara indrindra. Jesosy, zinona moa zahay? Izay fahavalonao tahaka an'izao, satria dia mpanota tokoa. Mbola anoloranao ny teny fanasitrana, satria te hamonjy anay ianao. Fa te hilaza tokoa zahay, tahaka n'ireo mpanomponao izay naniry ho sitranonao hoe, raha mety ianao dia afaka manasitrana anay tokoa ve? Inona tokoa Jesosy fa tsy handay ianao. Mamonjà fo amin'ity mpanota. Mamonjà fo aminay mpanota. Dia meteza anao Tompo, hanafaka ny fahotanay, hamela ny elokay, mba ho anisany olona afaka sy olona sitranay zahay. Misaotra Jesosy malalako, misaotra amin'ny famonjena vitanao teo Golgota, misaotra amin'ny fanafody tsara indrindra tamin'ny alalan'ilay ranao soa. Manorika ny tongotra masinao, misandrata amin'ny avo indrindra Jesosy. Halleluia. Makasitraka Tompo. Raiso ary ny fitahiana sy ny tsodrano izay ho tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, avy any Nazareta. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny hamasina antsika rehetra samy ho tanteraka, ka aokarovana avokoa ny fanahintsika, ny aintsika, ny tenantsika, samy ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Tompontsika. Mahatoky izay efa niantso antsika ary izy ihany no hanefa izany. Anaka hoy ny Tompo, atoloro ahy ny fonao ary dia miteza ho sitranina. Ho anao kosa Jesosy, ilay zanak'ondron'Andriamanitra tia nidro tontolo izao, ho vonjena, hanao ny saotra, hanao ny dera, hanao ny atsa, ny hery sy ny fahefana, hatramin'ny taloha indrindra izany ankehitriny, ary mbola ho anao mandrakizay. Ho anay kosa Tompo, ny fibebana, ny famelan-keloka, ary ny fanasitranana feno ao aminao. Alleluia, alleluia, amen.